Andro fafito amin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fifandraisana isika. No hevitra lehibe dia hoe fifandraisana ho amin'ny iraka. Omaly isika dia niaraka n'ilay hoe loha hevitra nafinaritra hoe mahay miresaka. Ary amin'ity anio ity andro fafito ity dia fifandraisana amin'ny alalan'ireo tambazotra fifandraisana amin'ny alalan'ireo tambazotra fifandraisana. Raha lasaina bavy malala, maro amintsika tokoa no mampiasa izany tambazotra fifandraisana izany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ary na ankizy, na tanora, na lehibe, samy mampiasa izany avokoa. Efa miaina ao anatin'izany tontolo izany isika ary araraotina izy io mba hanaovana ny asan'Andriamanitra, satria maro amin'ny olombelona amin'izao vanim-potoana izao no mampiasa azy io. Amin'ny Romana 5:17 aminaran'i Jesosy, koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisany Kristy anareo, koa ho voninahitr'Andriamanitra. Ny fifandraisana araka ny diniantsika nandritra izay andro vitsivitsy izay dia hitarika antsika ho amin'ny iraka, hitarika antsika ho amin'ny fahasoavana. Ary izay mahatonga ny Romanina 10:17 miresaka hoe koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo, koa ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tanjo fifandraisana ihany koa dia mba hanome voninahitra an'Andriamanitra, hamita ny asa amin'ny tanany asa izay nakin'Andriamanitra amiko sy aminao. Mampita hafatra amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy mba hizarana ny filazantsara araka ny fodi-kevitra adventiste, ny foibe maneran-tany misy ny fiangonana adventiste dia mampirisika ampiasana azy ireny ho tombotsoa ny asan'Andriamanitra. Raha lasaina bavy malala, ny fandrosoan'ny tambazotra sosialy dia mampivoatra tanteraka ny fomba fifandraisana eo amin'ny olona, ary izany dia nanokatra varavarana lehibe ho antsika mpianatra Kristy amin'ny andro farany, mba hamaliana ny antson'i Jesosy hoe mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ao Matteo 20:17 no misy izany teny izany. Amin'ny fomba ahoana moa ny anaovantsika mpianatra ny firenena rehetra, na mpianatra ny any amin'ny tany lavitra antsika any? Ny tambazotra mpifandraisana dia miparitaka manerana ny vazantany, miparitaka lavitra. Misy mpanaraka avy amin'ny toerana lavitra isika ao anatin'ireny Facebook, anatin'ireny TikTok, anatin'ireny réseaux sociaux maro samihafa ireny, koa aoka ho ataontsika ho tombotsoa ny asan'Andriamanitra izy ireny, mba hanaparitana ny afatr'Andriamanitra, mba hitarika ny olona ho amin'ny famonjena. Ireo sehatra ireo dia azo ampiasaina ho fitaovana mahery vaika mihitsy azy, izarana ny tenin'Andriamanitra, hitoriana ny filazantsara, indrindra ao anatin'ny tontolo iray izay ahafahan'ny olona tapitrisany mifandray antserasera isan'andro. Ho an'ny fiangonana adventiste dia ny fampiasana tambazotra sosialy dia fomba fampielezana ny hafatra, ary ampirisihana mihitsy mba hitory ny tenin'Andriamanitra, hizara tenin'Andriamanitra ao anatin'ireny ny tanora na ny lehibe izay mampiasa izany tambazotra serasera izany. Voalohany ihany koa ao anatin'ity lohahevitra ity dia hoe fitoriana antserasera, fantarana ny asa fitoriana mahazatra. Ny tambazotra sosialy dia manampy andresena ny sakana na fatra ara-jiografika, araka ny voalazantsika teny aloha, sy ara-kolontsaina, amin'ny alalan'ny lahatsary, lahatsoratra, lahampeo na podcast sy ny sisa, dia ahafahana mampita azy ireny. Azo tratrarina ireo olona izay tsy mbola nandreny momba an'i Jesosy Kristy ao anatin'izy ireny. Izao no lazain'i Jesosy, ho vavolombeloko ianareo, ho vavolombeloko. Ninona lazaintsika, ninona ataontsika anatin'ny tambazotra serasera, na amin'ny radio, na amin'ny tele, na amin'ny rehefa tambazotra serasera maro samihafa, dia tokony ho tombotsoa ny asan'Andriamanitra, ka mba ho vavolombelon'Andriamanitra isika ao anatin'izany zavatra izany.
rahalahy sy anabavy malala. Hatramin'ny farantany mihitsy ny tratran'izany, naizanaiza dia ho tratran'izany. Izay hitantsika amin'ny apôstôly 2:25 zany. Ankehitriny ireo farany tany dia mbola betsaka ihany koa ny tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra, kanefa noho ny tambazotra serasera dia hitany ao ireny zavatra teo ireny. Ka izany mahatonga antsika rehefa mampiasa azy ireny dia tena asan'Andriamanitra no ataontsika ao anatin'ny izy ireny. Rahalahy sy anabavy malala, hitantsika ombenombeny ireo mpitandrina, ireo olona, ireo mpitondra fivavahana maro samihafa, eny ireo mino an'Andriamanitra dia mampiasa an'ireny YouTube na Facebook mba hizarana toriteny sy fampaherezana, fampianarana Baiboly maro samihafa. Misy koa vondrona Facebook izay ahafahan'ny mpino mifampizaratra eke fara-panahy, mifampahery. Rehefa ampiasana tsara ireo fitaovana ireo dia tonga lalan-kizorana hanatonana ireo izay mbola lavitra an Jesosy Kristy. Faharoa lehibe ao anatin'ity lohahevitra ity dia hoe fanajana soatoavina, soatoavina izay misy antsika kristianina amin'ny fifandraisana. Fanajana soatoavina amintsika kristianina amin'izany fifandraisana izany. Ny fiangonana dia manome lanja ny fifandraisana, miorina amin'ny famarinana. Ny fanajana soatoavina marina ara-Baiboly raha mampiasa tambajotra sosialy dia tokony taratry ny toetry ny Kristy ny zavatra rehetra atao ao anatin'izany. Hoy Paul dia niresaka amin'ny Efesianina 4:7 manao hoe aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba hahazoan'ny mihaino fahasoavana. Rahalahy sy anabavy malala, aoka tsy ho soratantanantsika, tsy aloky ho vavantsika ny teny maloto, fa teny mitarika ny olona ho amin'ny famonjena, teny hitarika ny olona atahotra an'Andriamanitra, teny hitarika ny olona hitoky an'i Kristy, ka hitarika ny tsiraray avy ho amin'ny famonjena ny tokony ataontsika ao anatiny ireny réseaux sociaux na tambazotra serasera ireny. Fahatelo, ohatra ara-Baiboly amin'ny fampiasana ireo fitaovana misy ao amin'ny testamenta taloha i Jehovah Andriamanitra dia mampiasa fomba samihafa hifandraisana tamin'ny vahoakany toy ny ankehitriny. Ny tambajotra sosialy dia heverina fa fitaovana moderna ampiasana ampitana ny hafatra avy amin'Andriamanitra. I Jesosy tena ny azy dia nampiasa ny fitaovana nananany tamin'ny fotoan'androny toy ny fitoriana, teny an-tendrombohitra sy ny teny amoron-dranomasina izay niangonan'ny olona maro. Izany hoe toerana atratrarana olona maro dia ararotintsika amin'ny alalan'izy ireny ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, ny fizarana ny famarina, ny fizarana ny afa-pamonjena mba hitarika ny tsiraray avy ao anatin'ny famonjena. Rahalahy sy anabavy malala, ny faefatra izay anisan'ny lehibe ihany koa dia hoe torohevitra ho aisanao ao anatin'izany tambazotra serasera izany, satria ao anatin'ireny tambazotra serasera ireny misy zavatra ratsy any anatin'izy ireny. Tsika tsy mijery ny ratsy, tsy mifantoka any amin'ny ratsy, fa mampita ny tsara mba hitarika ny hafa ho amin'ny famonjena. Raha ampiasantsika io tambazotra sosialy io amin'ny fomba mahasoa dia zava-dehibe ny mijanona ho mifantoka amin'ny Kristy, mifantoka amin'ny Kristy sy miantehitra amin'ny vavaka. Hoy ny Apôstôly 2:7 manao hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ireto misy torohevitra azo ampiarina ho an'ny mpino ho aisanao izay manaraka izao herinandro fiarahavavaka amin'ny fifandraisana izao. Mizara votoantony manome aingam-panahy sy fanabeazana, ny lahatsoratra avy amin'ny andiny teny masina, ny fijoroana ho vavolombelona na ny hevitrara-panahy tsotra dia mety hikasika fo mampahery. Ohatra ny Filipiana 4:17 mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Dia mety ho fampaherezana lehibe ho an'izay miatrika zavatsarotra, miatrika ady
satria ny tontolo izay misy antsika tontolo feno fahadisom-pana tenana, tontolo izay feno olana maro samihafa, ka mila mampahery ireny olona ireny isika, mandatsaka tenin'Andriamanitra, fampaherezana, fijono vavolombelona no nerin'Andriamanitra, ka hitarika reny namantsika ireny ho amin'ny famonjena. Mampiasa sary lahatsara manintona na horonan-tsary izay manintona, ny sary, ny infografika na ny horonan-tsary no mametraka ny hafatra ao am-pon'ny mpijery aingana kokoa. Mifandray amin'ny mpanaraka. Lalasaina-bavy malala, ry namako izay manaraka ity fandaharana ity, miara-miasa amin'ny mpiara-mikambana hafa ihany koa ao anatin'izany tambazotra serasera izany. Mety misy gropy messenger na gropy maro samihafa izay ahafahana mifampahery, tsy mifidy izy io, dia mitsofoka dia mifampahery, mizara ny tenin'Andriamanitra, maro ny torohevitra izay afaka ataontsika ao anatin'izany. Fa ny tena zava-dehibe dia izao sy anao dia mifantoka amin'ny Kristy ary mahery mivavaka rehefa mampiasa izany tambazotra serasera izany, ka ho voninahitr'Andriamanitra sy ho tombotsoa ny asan'Andriamanitra ny ampiasantsika ireny tambazotra serasera ireny. Eto am-pamaranana dia izao no voasoratra ao amin'ilay boky nosoratan'ny mpanompo vavin'ny tombony hoe Ellen Goldwhite, izay mpanoratra fanta-daza Amerikanina iray, ao amin'ny manuscrit takila 510 amin'ny anarany takila 510, ireo teny feno atsara-panahy sy ny fifandraisana amin'ny mpanajana dia afaka mandresy fo sy manokatra varavarana izay tsy azony hery na fahefana atao. Manambara ny mazava-dehibe ny fifandraisana amin'ny mpahalemem-panahy sy ampanajana izany, izay maneho ny toetra ny Kristy ary mampiroborobo ny filazana ny fahazavana eo amin'ny fifandraisana. Ry namako, na dia misy aza ny olana mifandraika amin'ny tambajotra sosialy, dia toerana manan-danja izy ireny ho an'ny mpino izarana ny filazantsara amin'ny fomba moderna. Raha manaraka ny fitsipika ara-baiboly isika ary miankina amin'ny fitarian'Andriamanitra, dia afaka mampiasa ireo fitaovana ireo ampita ny afa-pamonjena, afatra mitondra fitiavana dia fitiavan'ny Kristy. Hoy Paul tamin'ny Timoty, mitoriny teny, mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara-mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Toriny teny, mazotoa amin'ny fotoana rehetra, aoka isika ho mpanompon'Andriamanitra velona, mpanompo mahatoky, mampiasa tambajotra sosialy izay mba ho sehatra iray hitoriana ny afa-pamonjena, hitarika ny tsirairay avy atahotra an'Andriamanitra, hitarika ny namantsika ho amin'izany fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izany. Ny fandriana dia izao sy anao dia ho fitaovana mahomby eo am-pelantanan'Andriamanitra, ampita ny hafatra ary izay ataontsika amin'ireny tambazotra serasera ireny dia mba ho tombotsoa ny asan'Andriamanitra. Ny fiadanany tompony aminao iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, ao misaotra anao noho ny fitiavanao anay tsiraray avy, misaotra anao noho ny teny izay nomenao anay mba ahafahanay manatanteraka ny sitraponao amin'ny alalan'ireny tambazotra serasera izay manoloana anay ireny. Ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao ny izahay, hamita ny asanao ao anatin'izy ireny ary tsy ampitsanga-menatra ny anaranao ny fisianay. Ho ankehitriny ny mpanaraka izao fandaharana izao anatin'ny herinandro fiaraham-mivavaka ny fifandraisana ity, dia ompiany mpakatoa ary ny lesona tsara izay voaray dia hitarika ny tsiraray avy ho amin'ny famonjena ary hitarika ny tsiraray avy ihany koa ho mpiara-miasa matoky aminao. Ko amin'ny tahiny tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.